ny fanabiazana dia izao ataontsika izao fizarana ny manta sy ny masaka, fanomezana ny hafatra, fizarana ny vatsy mba hoentsika miatrika ny fiainana fantanjona dia ny hoe andany kolokolo ny tsirairay avy mba hahafahantsika rehetrarehetra misitraka ny anjara masoandro, satria tokoa raha ohatra ka mandany kolokolo isika tsirairay avy ireo sotrane zany efa mety paradisa ny ainantsika eto, fa tsy ho paradisa ho an'ny sasany dia avo be ho an'ny hafa noho ny kolikoly fa sy noho ny zavatra hafa. Ny fisorohana indrindra misehatra ny fandraharahana satria fantatra ho any ny toerana mety misy atsika, tandrovina tsara ny hasiny zany fandraharahana zany satria maro ny sotoavina zay ifampizarantsika rehefa mamaky ny soratra masina isika, ny amin'ny hoe fitandronany firalahiny, fitandronany fihavanana, fitandronany fahitsina sy ny rariny sy nitsiny, ny tsy fanaovana ampimamy voalazanao teo andrimatofoloha sika samy nahare fa ny mihinana manara loatra manao miompampana tsy isitrahany hafa raha ny hafa ray ary no alainy tsy isitrahany dia tsy fahamarinany zany samy nahare zay teo ary nianatra zay andrimatofoloha tena nianatra zay dia io zay hoe stomy reo andininy ao anatin'ny korany andresena lahatra ny tsirairay hafa.